Gastitan Taragas. Miangaritra tsy mba miolaka. Nosoratany Elize Romual ho velomin'ny Rakoto, Sinaizy, Andry miaraka amin'ny Oly Vantsoa. Nandray fitinana totosa, tovirazana mamoniko ny olosoa. Gastitan Taragas. Ay zany raha Frederika tahina marina zao ihany letsy ary ava izany tena zany ohatra ny tena hitako inona ndray ary ny tiany lahotenenina amin'izany ohatrany afafa nisy kosa avany mba niodina kely tany mivilina tany letsy elahy kosa marina kosa zany namana izao tandrema ihany azo sao de faniny vahony tsy azoko ka zany mitokodona zanyko zany vely ty tsy mahafanina raha Frederika tsy ngerigerina ankizy letsy ny mahafanina fa ny fandehanana mivilina kosa sady mahavariny ny mahafinaritra sa ahoana zao izy elahy aloha manaiky raha Frederika manaiky anao amin'izay sady zoko nisy aty antsingy resy tena efa latsaka ny jolo tanàna ihany tena nahazo ilantsika tahaka n'lera fotsy be namafy akondro mahi kosa lety hitako zany aloha de tsisy azo lavina fa na de zany aza aleo ihany letsy mipetraka aty tena marina ny anva nyateny ka sady mbola milamindamina ny rivotra amin'ny madio sady mbola miraisaina sy mirahina tsara koa ny olona mifanolo-bodirindriny tsy hita ho amitsy fa raha ny any amin'ny tena aty tanàna nely ty tsy misy mifampiraraza antsony ny tambosiny alika masika amin'ny tanàna ny miaro azy samy mandeha samy mitady laha ty koa lesy de mahita ka marina zanytso miteny am'izany tokoa ty elahy fa tadidiko miresadresakay ndray mandeha zay taiza moa elahy tamin'iny vina moa iny ay le resadresantsika lesy elahy mihitsy araha ny tantara azoko fa inandray lety zany tsy tadidiny la vely ty tena ohatrany tsy tadidiko letsy asolo hoe ny olona ozy elahy fonombola mahantrahantra tsy manam-bola izy de Andriamanitra mimpiandry azy zany ny teny faneva mipetraka amin'ny tranony sy izay fitaovana rehetra ampiasainy indrindra moa fa ny ao an-trano izy elahy rehefa tena tafa izy amin'izay fa rehefa tena sy tafa izy ny alika mimpiandry azy ozy elahy tamin'izay tandremo fa misy alika masika ato tena miaiky mihitsy anesika sady mitsofoka atao trano ihany tsika mitsamina no miresaka marina lesy zany sokafy amin'izay aloha namany de teo tambeny la reto fa avy any atsena ngela fa ilozantsika isalamano resaka tsy nanaka amin'ny eto fotsiny ohatra ny betsabetsaka izy zany raha Frederika andao aloha fa sao de mba tokony misy anjaranay kosa aloha hoe le zalahy ty ko hitako fa iza moa elahy nde hitondrako zavatra avy any atseny ny ankizy ianina letsy ny hitondrana zavatra fa tsy filongam-by ohatrany lahy zao azy elahy ka mampiakara raha de misy hitondrany aza manofy atoandro io letsy amin'ny fomba ahoana ozy izy elahy no anatanterana amin'izany amin'izao mbola tsy kitay tsy varomainy zao tahina de aza misarika igeo letsy elahy zavatra mety ny lesy zany teneniko zany sady efa firy zay mifandimby miakatra tato amin'ny lahatato zay mifandimby miakatra toy ny sondrom-panotony mpianata atao inona fotsiny mity reny any amin'izay ndray letsy mbola manisanisa taona maro tsika vao miroso amin'izany ay ve io le hoe tsy taitra tsy mainka anefa tsy tara sady zao raha tahina manam-potoana letsy ny zava-drehetra marina aloha zany andao am'izay namana ketrehana azy azo ketrehana ato fa ifanohana koa ny tena naika de aleo aloha zay mora masaka anao tao fa taraiky be tsika raha Frederika inona mamaky an'lahy sa mijaly ny zanak'olona miandry ao ka tsy misy an'izany lesy fa nitramika any lesy no sasa miandry ao asa ihany ny ao koraha tsy haikiko sao de misy vazaha ihany any an-dafy anyko ao na aloha ampiko ikarakara n'ity zavatra ty fa tsy amin'izay tsika tsy taray koa avela fotsiny rangano voankazo fa sika ne efa ampitra efa amin'ity resaka fandrahoana-kazo ty ao lesy fa tsy efa zatra ho tairo ndana ray jery film eo lafa misy milay be vao nampidiriko maly eo anaty ordinateur ao letsy eny ariko ao anatin'ity ordinateur eto tanana ty ve zany eny letsy na finday na fitondra na fety tanana na portable akioto zafy any letsy ny lekisisy io lesy fa ataoko zany ary manao no tena tsy maheno ty marina sady tsy mahita ihany ko
Madame Saoly. Ay ve anao ihany Frederic e. Za ihany ka. Ahoana salama tsara ve? Inona ny vaovao nareo ka? Zao faly mahita anao zao indray ny vaovao e. Zany e. Salama tsara tsy misy mampanahy mihitsy afa ianao manakory. Ela tsita. Ao tsara ka. Zay nge mivezivezy ito ihany fa nareo no tsy hita mihitsy. Zany eo ihany fa madinika dia tsy hitan'ny olona e. Zany indray. Sepotry ny asa koa ny tena mariny. Zao koa ve dia hoe kely e. Fa zany hoe sepotry ny asa zany angamba ny tsy ahitana matetika. Sady amin'izao tokoa ny ka tena vidiana lafo fotoana io. Atao ahoana moa fa ny loto tokana ny adidy maro e. Maro zany aloha. Tsita e, tsy maintsy mamery tena. Mahereza fa zany ny fiainany. Na mandreraka azy aneny miasa, mbola mandreraka lavitra noho izany ny zavatra zakaina raha tsy miasa e. Ny tsy anasa azy efa raharaha be eto amin'ny firenetsikako. Sady ny anareo raha teo asa masina anio, asa fampianarana sy fanofanan'olona io e. Zany Antoko ny fitezanan'ny olom-pirenena mihitsy io. Hitako tamin'ireny fiofanana ny rahantsika farandeniko. Le izy aloha tena ao anatinao mihitsy le fomba sy fitiavana mampitan'le izy amin'olona. Zany tena resy lahatra tanteraka azy Madame Saoly. Eny e, marina aloha zany e, fa ity filazan'ny seazy ity no ohatran'ny tena fa mitombo olotrako. Marina koa. Marina tsy ohatran'ny reny hoe nasiana karbonetra reny. Fa marina. Ka mitombona kosa anie zany ambarako zany e. Eny e, tena mahafinaritra zany resatsika zany Frederic fa ao ianao atao vonomy mety aloha seka. Eto mahatsany tsy maintsy mivily androany fa misy zavatra karakaraiko izay ato e. Efa vily sady ianao zany. Tiana reny miaraka foana fa tsy maintsy misaraka aloha e. Ao, veloma se. Eny ary fa tsy maninona e. Samy mbola hoe tany dia mifankahiteny foana e, mirary soanao e. Misaotra e. Mandroso. Ve lahy ihany koa le sany voly tsy dia dondon amin'ny landray. Ka tsy zany fa zao ty tadidiko foana nge le teny latamiko farany iny. Hoe inona onika? Sao dia misy vazahany andafany ozy alako. Zay indray ny an'lahy tsy azany letsy. Fa hoe tsisy an'izany. Mipetrapetra letsy fa za mbola hiverina hitsotsotra kely eto ambony fandriana. Saotra resy. Ohatra ny tena reraderaka avy nandamina ny tato-trano ioko. Tena enjana kely ty izy teo. Io hitan'ny lamba milamindamina io. Sa ahoana aloha fijeriny lazy e? Me Frederic ty koa tena ao tsara mihitsy le ty e. Zany e. Lapasotsy manatsara. Tena amin'le mampody vady misitakaraka amin'ny filazan'ny olona le ty a. Mahatamanam-pandalo tenenina fa tsy zany lazainy lahy zany ihany e. Ay ve. Vady lany ty sitakaniko zany no irairainy lahy io. Mba resaka ny ahy indesy a. Za koa ny lesy voavina nadiosy nandamy manontao trango tao talohan'ny antanako taty e. Ay ve. Sady tsy enandrabofo koa lesy raha pitso maraina dia mba fahainy lahy ihany e. Ke lahy ve moa andamina ohatr' zany raha tsy efa hoe isoavo ohatr' zany. Ka tsy vitako letsy e. Nefa ne ohatra ny tena tsara tao matetika ihany izy io a. Mba mahatsaratsara sy mahatamana ery letsy e. Sady mahafinaritra ny tsy dia mate hivoaka amin'ny tsy misy dikany fotsiny koa rehefa voalamina e. Efa hoe tsy vita lao aho zany raha tsy efa misy olona mahamenatra ny lahy na olona atahoran'ny lahy be sy anakiana ny lahy tonga ao. Oka lesy fa tena mahamenatra mihitsy amarina. Inona koa mahamenatra ny lahy io e. Izany ko. Elany tsy tianao eo ko. Tsy adalan'ny sakan-kely ty naonao nanira hoe omeomeo fa atosiky ny tsinay tsy mba vatsy izy e. Tsy satry ny vano ny tsobodrany voamarina fa natosiky ny kibo tsy mbalamosina. Ka tsy adalako ny any sahiranako amin'izy io fa atosiky ny fitiavana tena ao anaty tontolo madio sy mateonina dia manao letsy e. Eny letsy e. Tafita ny afatra fa aleo ezaka foana amin'izay any. Izay mihitsy ny tokony atao lahy. Zao a. Tamin'izaho mbola tokotany teo dia ohatra ny nisy ny antso zany ny findainy lahy. Totseniko ny raisiny lahy koa izy avy eo ko. Raha fotsiny ka. Ay. Efa avy ndesaka any zay teo fa niverina ny biba kely fotsiny izy. Tsy haiko mety hoe lany fana angambany. Teko manina raha tsy nolandray a. Mbola mety teresaka amin'ilay izy anie matombo biby e. Tsy manana kredi ary bainina. Sady za koa nge tsy dia miantso olona matetika fa atsoina foana e. Na ny havana, ny tapaka sy namana, ny ankizy, izay mba mila dia lasa zatra tsy mividy kredi a. Sady tsy dia misy saosy raha teo koa le tsy mibandy a. Zay indray aloha dia tsy tovizatsika roa landray a. Ahoana ka? So dia mba nisy fahana ihany ary tao fa ny atsono lahy ny ankiziny lahy hafa dia jify e. Tsy misy an'izany letsa fahina. Zany ely ty zaza eny fa tsy ohatrany lahy zany e. Za raha ny tena ento fa za mitapitapy eo lahy. Tsara kosa aloha raha tonga saina ohatr'izany lahy. Fa tsy mety ange letsy ireny nataony lahy
misolosolo isak'izay mihetsika ireny litery tahiny ary mba endry amin'ny ahoana koa zao ela tika maninona ka elana ny tena tompony ze hita letsy hatramina afantarako amin'ny laloha de mbola tsy misolosolo akizy ianay fa efa nanampy multipisy mihitsy ny fa tsy dobla pisy tsolo de ty ka aiza mitoetra amin'ny fahendreny lamy zany aiza ka zoary nataoko an'lahy inona ny famaritan'ny lany zany hoe fahendreny zany raha ho antsika lehilahy mba notaniako an'lahy zay angaly ty tsy raha ihany ny fahendrena ho an'ny rehetra hoe ahoana ka ny alo ny fantatro a de ny fidelité araka ny tenin'ny vazaha ny fahendrena amiko izay hita lamy zany efa ela lehilahy no eny satria fidelina amin'ny sipan'lala rehefa mitady tsy ho fidely lehilahy de makafa indray mba hitazonana ny fidelité tokapo lehilahy fa miovaova fo toy izy fa tsara oka lety zany afa zao ary mba aiza ho aiza ho any ny toetra ny fahendreny laty lehilahy matsy sotra fotsiny letsy ny tena fahendrena ho tsika banda ry tahina de ny atsony vazaraka ny tenin'ny lahy teo hoe prudence nananao findrafindraotay za hatrizay mailaondra fotsy foana zay ala zay mety tsy haiko hoe matsikaritra ihany izy nendray fa tsy mampaninina azy satria hita misongadina ny fanajako azy ary matoko tena tsara izy letsy aza mampianadratra eo ala aiza kosa ina ka lazoary raha tena tsisy fitondrena nyzany filozofiako zany eny fa na dy zany aza efa niova fo letsy mibandy am'izao nahoana ry alahy mbola misera be foana kosa ary nahoana ary ka sera ve mo letsy ajanona elahy zay allo tahina salama tsara tsy hoe manahoana tsara zany aty koa tsy de misy ambara fa mba matsiarotsaro anareo any de mba miantso ary mba manahoana Frédéric eo ie mba mianatra tsara ihany ve le adaly iny sa so mantsy de tsy miasa aloha am'izay fianarana akory fa variana amin'ny karazana zavatra hafa any ay tsara zany ka izy ina ny efa natokisanay tsara ny toetrany hatr'izay fa tsy fantatra zay mety ovany any ny misy avisana ny ratsy mantsy mba heveniny soa tiako raha mba toizany hatrany zay toetra tsara n'izay de mba isay zany no atao hoe mpapita vaovao momba azy any raha sanatria mantsy ka mitsy manjo azy any de nao no mba afaka mampita vaovao aminay eny zay mariny zay voalazanao zay sady misaotranao ny am'izany za io koa ne mbola iantso azy ihany avy eo fa toa tsy tratrantso mihitsy izy teo manko tena mariny zay tena matetika tsy tratrantso tokoa de mba manalanalala elikely izy rehefa avy eo miresaka aty amin'ny tanàna ay zany hoe samy efa maraparana fianarana zany nareo lasy saingy sampampianarana sy zotra-piofanana samy hafa fotsiny tena mariny zany tiozatrano ny fahaiza miaramonina sy fanampiana tahaka izany fa mahafinaritra rangaha samy lavi-bodina tokoa mantsy nareo ka izy indray no andrasanareo ifanampy sy fampitsinjo aminareo any toy izy hoe zany anie no andrasana aminareo sady marika hatarafa avy hatrany fa hiatrika no avy sy andraikitra anatin'izany nareo ya zay ary aloha de rehefa avy eo miantso azy masitosy de mahita fambiazana amin'izay fianarana tao any io soava rse aza dinao ny resantsika ro landray andro iny rehefa mba miaraka amin'ny Frédéric manao fialatsasatra ty iny se zany aloha ihany raha Frédéric fa izao ataon'la inona daholo le teo le certification bobaka be reo kopy efa ofiry kara-panondroko hoe tsy amintany ny fialavy amenona dossier reo ry tahina eny ekeko fa tsy maintsy atoro taratasy no fianona fa inona le teny ilana azy sa menona vata fitehirizana taratasy fotsiny ka andeo aloha ivoaka kely tsika roa lahy fa mbola oelaoela izy ty any toizana ny lesaka era kely aloha mba ivoaka kely atsy tokotany aloha zay madama de miverony any afaka kelikely aleletsika eto mipetrapetraka sady mangatsitsika tsara eto zany valeo am'izay aloha mifanontaniako raha Frédéric so manko de ataon'ny lara fotsy be natsona mano ambato aty fotsiny manatitra ny laha ty kalma aloha laha fa misy dika ny daholo reo asako tsy tokony tany atrano ve aloha mipetraka za mifanontaniana zany fa zao resaka mahasolo ty fa so de mba liny lahy hoe inona aloha ary ka miverina ty tsika manao ny any lahy manaraka raha liny lahy
dia azavaiko amin'ny lafotsiny le sera rehefa moditsika fa zao tia misy resaka mahasoa afa tiako ambara amin'lahy tadidin'lahy ve za le nandeha tany mivilandray mandiny tadidiko iny fahoana tao anaty taxi be letsy ny nahitako azy inona moa ty nitan'lahy tao toniko tao manao resak'olona tsy ho tsara mihitsy ka ekizy taloha ve no hitan'lahy sa izy ary tsy zany ka ka izy ary tena lafatra letsy zay ankizy vahavitako tao zay ay ndray rafredy ka marina zany ka tena zay mihitsy le tadiaviny fanahako hatramin'izay na mibika manendriny nitoetra isalora miaraka ny fahitako azy taty ivelany ny fietsiny ny mombamomba azy rehetra atreo amin'izay efa hitako sy fantatra tao dia tena namboabo asadiny sady tsy hitako zay lazana azy letsy rytahina tena lafatra tena naina namboatra mihitsy ny ray aman-dren'izay zanadimona kely nanambaka ny voro mialala nyrivo zay letsy tena oka letsy rata marina ay ve zany ty zavatra tantarany lahatra zanyko ohatra makomia mihitsy ny filazanazy fa ahoana zy ty ka tena potika tanteraka mihitsy nareo zany ka zany mihitsy ny tena marinako fa mba ohatry ny ahoana zany olombelona zany dia napotika zato isan-jato amin'ilay tompony ty fovaky ty tsy voamaly velany no teny hoe endry be amin'izay ka nahoanany dia efa manana fikasàn-dratsy sady tsy mbola maina akory ny ravina ninanana hoy ny ompitenena amin'ny mpanambady tsy fanany kosa ry namana fa tonga lafatra loatra le sipa asany lako ka naniezaka ny tsy todika azy tsy navelan'ny nerim-panitiny tena naharary mihitsy le tsy nendohako nieritreritra n'izay trangandroany zay zao ary mba ohatry ny ahoana hono zany voromanga kely zany aleo tsy tantaraiko amin'lany tena fanoritsoritana azy fa rehefa hitan'lazy dia ho taitra lahy sady atsapa hoe tena marina ny voalazan-dra Frederika fa ny atorotoroko an'lahy fotsiny dia zao ny lokon'ny hodiny madio tsara tsy misy betina sady tsara loko ny alavany aton'ny atsara ny abeany amin'ny lelako azy ny masony oka tsy lazaina tsony letsy fa ty koka ka endry be le sipa zay laha ty lesy rafredy ka marina zany letsy ary tena baby marina lahy zany efa hoe zany no fialako otsy sady ty filazanazy dia tena ohatry ny hoe efa nylary eny ary le izy fa ahoana no ilazanylahy fa endry ary izy ny fitafiny ve tandreny fa misy kobaka manafitangena tsy an'lahy moa le hoe la bu ne fait pas le monde ataotsy miteny hoe efitra salasam-bolona zao ary ahoana marina ny seran'lahy aminy dia oviana indray raha no hitan'lahy ry izy oviana eo indrindra zao no nisy indro kely ozy izy sy mpandrafitako fa ahoana ry ty rafredy angatsy nondraisiny lany ny manika anga le tsy nisy nandraisana an'izany dia inona fotsiny zany no ateneny lahy sa hitan'langa ny tranona ny toerana falehany matetika azy raha za aloha zany dia efa azoko hatramin'ny continue FB eny zay na elaza amin'ny tany dia tsy nisy nazaonina an'izany fa zavatra tena tsy nisirika anely ty le izy eny fantatro aloha fe elahndray ve moa no atory voanjo adina fa mba teny fotsiny ny ahy iny zay ihany fa nay zany aza letsy ohatra misy fanantenana kely ihany zany hoe tsy dia lavitra ty letsy misy azy saingy nialaloha izy tamin'le bus nandehananay dia za sisany tsy maintsy nivantana ty lavitra be aty amin'ny tsy mahay maka ty tokony mba tany hoany ngerana ny tanana atsika fa tsy aty amin'ny tany tokamonina lavitra be aty amin'ny tsy mahay maka ty mahakamy sady manderaka zao ny bandy lasa nanary zara fotsiny le ty rafredrika fa tsy ela ihany ve no teny hoe milay le mipetraka ty androlo tanàna oka amin'izay lesy ty redirediny lahy ty ka ajanony ihany zany fa tsy pasendrina andalo ve lesy dia andaniny larondoha matin midi soara inona koa noy ampahafiriny efa hitan'ny lahy zany ary mba hoana marina moa zany raha tena mba tafa tokoa ny anareo sy zany papozy kely mampandevorevy an'lahy zany mba ahoana ny amin'inona aloha no tena tiany lahy tongavana amin'izany raha fotsiny lalo ty fa inona indray mbola ka matatra letsy zany fa aleo hiteo lany eo sady mba efa maromaro any ange zay nandalo teo ambany masoko zay fa tera ity letsy ny tena hitako nanaitra ny foa mampanahako sy ny saina maneritreritra mba amin'ny fomba fihevitro mihitsy letsy eny fa na dia mbola tsy misy azoko antenaina azy aloha ny aminy aleo mba andeha bus matetitetika eto aka
sao dia sendasendra vola be ka mba hitako ilay voninkazo manadala ny foko izay. Aiza reny misy azy aleo hitsofoka ato anatin'ity iray ity aloha ka. Iza ary io tamy io mba kanto koa zany lasipa. Oay, tena izy io marina. Tena mety hitsofoka ato anatin'ity fiara ty ngamba io ka. Raha io ny tsy mitsofoka ato dia aleoko mivoaka dia manaraka an'izay aliany ihany rangahy. Sady reto fiara reto koa mbola mitongezina miandrika iletoko. Ary mbola misalasala nge zany. Sa tsy hitany tsara ny plaky mipetaka eo andohan'ity fiara ty. Mba ato moa kia. Fa raha mitsofoka ato aloha. Fa ny olana kely fotsiny dia ty fiara mbola malalaka be ty ka tsy ho tafapetraka eo anilako izy. Ataoko rangaha izay tsy hahafahan'ny olo-kafa mipetraka eto anilako eto dia rehefa izy vao ataoko malalaka tsara dia mipetraka eo ilay io. Way, reny misy olona maromaro tafaraka miara-miditra. Ino fa miditra ihany izy ka. Io ary fa tena strapontin sisa tratrany. Sady hitako eto mihitsy. Aleo akariko ny sezany. Misaotra? Tsy sosorana ka. Sa zany vadika amin'ny strapontin dia indrimba makatorana eto e? Anka. Mba misy fiakinana mantsy amin'izay nge? Filao ety ihany ka. Zany ve? Ianao azy efa nisahirana nampiakatra n'ity seza kely ity mba hipetrahako koa. Tsy maninona ne zany. Le fiara koa vetivety dia feniko. Nefa ny izy teo nalalaka ireny. Aleo atomboka ny fampiresahana fotrany tsy miavina izany. Sady mba saretika iry. Lasy ty sampitoera izao no mitoy. Ary ndrio aty ohatra ny salasala kely vao niditra e. Fa naninona ka? Tsy hitandre tsara avy tao aoriana nga ny plaky mipetraka amin'ity fiara ty ka? Efa fantatro fa ty ny fiarandianako fa mbola namaky mesazin'olona dia tsaraiky kely. Sady mbola napiditra fana kely teo amin'ny sisiny teo koa ny tena mariny. Ay ve. Ie. Soa aloha fa tafiditra e. Miamboatra azy koa ty tsy hita izay anaovana azy. Raha taraiky tamin'ny fiara hafa tany re dia taraiky be nge. Sa tsy matahotra ino tany? Anka. Za ino ne tsy hamonjy fotoana na nianjika ora kory. Fa mba misy aleako kely fotsiny. So dia mitetika ny anadalarity. Aleo. Hitako ny atao. Aleo soratana dia alefa misendy mesazy ty. Oe, azafady fa tsy hoe mijery ny mesazy soratandre akory afa. Anka, tsy maninona fa ato ane tery. Dia lasa mifankahita zavatra tao sika ako. Tena voamafy alary Frédéric. Tena hitako tamin'ny mesaziny teo fa misy soratra hoe je t'aime bijou chéri tsy fotsy. Malala ny foko sy ny sisa. Zay vao tena enjana. Tena maty. Mitona ny vato be ny lohako marina. Tena mahakamo mihitsy ty fitohanan'ny fiara ty fa aiza marina moa ndry ity miala. Za ve? Atsy aloha kely atsy ny miala. Dia ahoana zany ny fika. Aleo atao ihany aloha izay azahoana ny numéro-ny teo eo e. Na io azy zany rehetrarehetra zany. Way, ny anarany kay mbola tsy nanontaniako. Tena loso ty fanondrana ny fitandratsiny izao tontolo izao lary Frédéric. Na tena mba ho tojo tantely kanjo. Vahona nafaitra ny vava no mitona molotra. Tena tsy naposika kia. Lalana ray ihany fekiny itsika teo sotra samihafa. Sady efa misy mpameliko etsy andaniny. Kevy ary andrikaka. Raha izany fanirininao zany dia mba isin'ny mpamahakanako. Raha izany etaito zany dia mba isin'ny mpampisoto zany. Zay indesy mantso ny mpanakato izay fa miangatra ny sapanana nanasaraka ny diantsika ary malala. Le nofo tsara indrindra ny ainako. Tonga dia sokafo letsy dia midira. Ohatray. Ay mbola midy marinako. Azafady letsy andraso avaiko vetivety. Le ty Frédéric. Fa inona ty matory marainy ty? Efa andro tandro be ty ve ty dia mbola eo foana la?
Tena mbola tsy afatory aho letsy marina tsy tany lambo zao indroko zao ve eny efa nanao iny ny ala zany tamin'ny alina ka tsy naninona ako vany aliko mbola namita sezena boky zay de tsy namelako mihitsy raha tsy vita tamin'ny farany letsy le izy zay angako tsy haiko tsy efa tamin'ny roa marina iny vao vita anjanaina nge le tsy tia fianarany ty zany hoe efa nanaovana gelonnaire olona izy raha naman'izay de tsy maintsy fitaina tamin'ny farany letsy aisa zanyko eny aleo tokoa aloha tonga de fitaina ohatr'izany fa tsy de tsara le manisa tsy voky zay nge hoa mahakamo be raha mbola mamerina mamita ny tokony fitaina ohatr' an'ireny indray aleo manko vilesina ny vy de mbola mafany marina sady tsika tsy nampianariny lalao voromaty zany rehefa manao zavatra anankiray tonga de atao fa tsy manao andraso mandany fotoana io sa tsy zany ve ty zany mihitsy letsy singeny neretako tory tamin'io hoe isitranay aloha mba tsy misy asa be miandro tsonitra de hono alo ty nandeha namonjy fivinay mivela tamin'ny sabotsy nandehaka fa tamin'ny vidiana vitany tena raharako misy inona teo no nitranga le tantara tsy napozina ny sady tantara navesatra ndrindra tamin'ny fiainako le tsy tahina zay indray de ty hitantarantsika namiko indray le zalahy ty tena nianjera tamiko mihitsy letsy ny raha ao anaray manontolo fa nisy inona raha fredy zany le tiany tena hoe loza miatra manaina tsy fanain'ny sakangely tiany may volombava fa noho ny tapy hafanana de tratrany tsy napoziny karabaina zany na fa mbola afadozako aza manany ihany letsy fa tsy misangy amin'ny lahy mihitsy ange za miteny zao io olo ty sy daletsy ny tsy misangy fa tsy mpinamana ohatratsika zao mbola manany ihany foana le ka izalika tsy amin'ny lahy mihitsy ny toerana eny tsy maninona vato izy foana elange mbola ho tratako eny aza manodina izany azy ka tantarao le tantara efa tsy indrindona aina kosa nge mibandy hainao lahy zao ary en'olona tsara tena loza ho fa teny efa manambady le ty le sy mpamanja be ny lazaiko any lahy iny kozy velo ty raha fredy zany hoa mba ataovy resaka matotra razoko fa tsy tena resaky ny misy volombavy zany resahako amin'ny lahy zany matotra be satronankely raha misy fitombenany tokoa zany resaky ala zany tairo azy reo masoko roa reo mihitsy ny nahita ny peratra teny amin'ny tanany fialanga ahoana hoay de fa hony ara hoay fa nga tsy hitany lahy tamin'ny fotoana nahitany lahy azy tamin'ny voalohany aloha zany peratra zany ary tsy azoko tsara mihitsy nge le tantara aza vao tsara raha fredy fa tsy misy azo koa zao ary en'olo lahy tamin'iny aloha de mbola tsy hitako nanao peratra izy tsy haiko moa zany na zany tsy nahy nijery tsara tamin'ny maso roa na ahoany de tamin'ray mandendray le fotoana nakako numéro an'iny any mbola tsy nisy fa mesazy nosoratany hitako sady nafatarako fa efa manana olo tiany izy de vao tamin'ny sabotsy teo iny vao tena hitako nanaovan'le peratra io le tantara alozany teneniko an'lahy fa tsy vazivazy araka ny fiveran'ny lahy azy efa n'olona mihitsy letsy izy tena zao aza misento fa lehilahy ny tena maninona raha zao natora fredy inona tsony no hevitra amin'izany lisa ry tahina aleo ihany aloha tifirina ny lanitra sao mbola mahavotany oko zao letsy zao atsorangazy zany mahazo ny lahy zany de viteo oko zao letsy raha io oka ho azy zao aleo izy lamimany atokantraniny any aleo le tsy ho tiaviko mangina atao-poko atoana izy zay no avoan'ny lahy zay tena nambabo ny foko zato isan-jato tanteraka ange zay sipy zay saingy tsy natao ary de tsy maninona letsy raha mba izy mantsy mitongotra hiaraka mamindra tanana sakambiniko ohatra safosafoko molotra oroako ny fitsikiko de tena tonga lafatra letsy ny fiainako io ndray lasa ny redirediny lahy ka tsy misy azoky anina tsony ngely ty zany ary tsy maditra mandrak'izay asa indrisy fa tsy nifanindran-dalana tamiko tena tantara lehibe mipetraka ho an'ny fiainako mihitsy letsy ty ndray mitoraka ty tena nitamboka marina tsy mahalehilahy letsy ry tahina sa zao natao hoe avovon'ny eritreritra fa salain'ny vitana ka akivin'ny zava-manjona eny tena enjana aloha ny toerana misy an'lahy zao ka zay nge hoa fa raha izany efa nio amin'ny toeran'ny lahy mbola miala nenina farany any ka ahoana anao bingo manao matsy ve tsy mety letsy zany misalovana ny anjaran'ny sasany zany sady raha makavadin'olona nge letsy de mba alain'olona ihany koa ny tena de ahoana ka lahy moa anaiky mora foana io kosa asy oka letsy raha ta efa tapa-kevitra ny onona rehefa sambatrany izy de mba faly tapany ako iafiko arery ny fitiavako azy letsy tsy amboraka sady tsy teno ny mpanakanto zay zao lazaiko amin'ato federika
mba atsokely ihany ho izy de ho hitan'ilay eo zay tokony atao zay ngena ataon'lay olo ty ajanony any amin'izay ranka zany resaka zany fa tena aleo be aleo andeha andro kely aloha de anao zavatra fa fa tsy lasa tsony raha mbola zany foana ny resaka tsika sy alahy andao ariko afaka didy amin'ny fatana zay fa nandoroko taitsy nyrehatra eny nefa zao koa anavy ihany ny akizony tolo na ino izy na tsy ino tafio lamba ihany ny adala so mba azona sitraka amin'ny avo finosy lamba ihany ny maty na hita izy na tsy hita ataovy ihany zay torohevitra zay so mba hitrangano izany ny tsy ampoziny lahy de eo alahy vao taindravoravo toy ny akono tsy mpazakasaka eo kina koa le tsy mbola teneny lahy amin'iny ifeny atanatsaka efa mbavandrakoto le tiany tao ambilany fa za fotsiny tiany lahy atao tony rafotsy be nano ambato am'izany araka ny teny landray mandery ihany zany eny ariko averiko indray fa afaka didy amin'ny fatana aho fa nandrosoko taitsy nyrehatra de mahita ny rarony zany ndrozoky zay misaotra betsaka aloha amin'ny torohevitra fa efa hofafako lesy leninmany efa fao zaniko so de za foana no anadalany lahy eto leo tanteraka lesy raha ta sady lahy tsy mba leo manany any zany raha mbola any fony andro zay ny tena marina ary maninona tokoa moa raha andramako andefasana mesazy kely izy iny tena tsy tantoko ranga raha koboniko samyrery atao-poko zany fitiavana mirehetrehitra mila andorony foko zany so de ho lasa dala relary raha fridy zao tena tsapako le teny tsy afaka ambavan'olona hoe zay ty adala de ahoana re aleo alefa ihany nanga de azavaina amin'ny fotsiny marina aveo mba afaka didy amin'ny fatana araka ny filazan-drataina azy sady tsapatsapa vody akotokoty rehefa tsy anina de aninako raha vao mialata de tonga de alefa lizy sa aleo alefako zao de zao ranga sady so ihany fa netiko nandro ny telefonako ajanona kely anao mifandrona raha izany ary aloha taraiky milahatra ao zay miandry larana ny fandronao fa tsy maintsy alefa ny inspiraka amin'ny fanoratana n'ity mesazy mafonja be ty ampio ary Andriamanitra andrenina naharaina any an-danitra marelao avingendry avimba hijeriny filaindry fa efa maromaro zay mesazy tonga ao zay fa avy amin'iza foana ary zany mesazy be dehibe zany rineny asa mba jereo kely eo erineny sao de ilaina vakina maika be le izy tsy haiko fa ohatrany tsy misy anarina le numéro mandefa azy aleo ihany ndry mijery azy ka za koa mbola manao zavatra mba isa ary zany olona mandefa mesazy amiko zany aika efa tena misy 10 peso mihitsy ny tonga ato aleo efa kina tsirairay avy aiza way tena losy ty raha nivakiny teo fa tena tia marina ary ve ny ankizy lahy iny say sangisankina anararoatra sy anatala fotsiny antony anakorotana ny fiainako manana ny lalana ny safidiako sy azonao ny fikasan-dratsinao zany fa inona koa moa ny antony nanarahany any foany de inona koa ny antony nanomezako azy ny numéro ako tena nanenenako ny nanomianenika aleo jereko kely hoe ty afatra faranty mba tonga de fafao azafady ny mesaziko raha fantany vovovakinao fa tsitrako ny ampiatenao amin'ny vadinao fa ny adiny ka mba zavatra tsy arotro ka tsy maintsy aborako tena mamely aloatra le izy de zay fa misotranao de mirarosoanao Frederic lay efa vonina ity anao mangina atao mipoko mandrakizay tena entany zany aleo tsy fafana aloana de zany aza
Efa voatapitra voavaky indray daholo ve le mesazy rehetra teo reny ry Marela? Efa hitako daholo ka. Mandefa. Ary toa hafahafa ny endry izany fa nisy inona natao no dia ho lazaiko ny fa misy inona araka dia lasa aminao fihetsika toy izao ianao lazao amiko izay marina fa tsy mba fombanao mihitsy anie izany manafy ny zavatra zany amiko ka anare zany ka zao ny ilay izy ry neny. Tonga dia lazao fa aza mampitaitaina ohatran'izao ka momba le mesazy tonga tamiko teo ny izany ry neny. Hoe inona anako? Misy tovolahy antsoina hoe Frederic izay ho any. Efa ela izy manarakaraka foana rehefa misy alehako sy sendra mifanojo ireny izay, indrindra rehefa tafaraka ao anaty fiara fitateram-bahoaka ireny dia naka numéro-ko izy avy teo. Dia avy eo naninona? Indriko manao izay sa mbola tapahanay aloha ny teniko e. Dia izy io mandefa mesazy amiko. Fa inona anaka ny teniny eo mampiororo ve satria nanda azy ianao sa inona? Aza vao sy teniny mazava tsara fa tsy azoko ka. Aiza kosa ry neny dia hoe mampiororo sady na mampiororo azy izy tsy mampaninona fa ao Andriamanitra miaro ahy. Sokoraha tsy nanao ratsy azy ako. Fa zao le izy hoe tia aho ny sady akavady ahy. Zany sinsisy gazety lava be ny tonga ato. Tsy azoko tsara nge fa nga mendry azy numéro ndry sa azo ny taiza? Fa tsy nampoiziko ry neny dia olona ohatrany ahoana sy ahoana ary izany nefa dia ohatrany hoe tena sasahady hoe mitory aminao hoe akavady ianao hony sa matsy ka olona tsy azo antoka sy olona tsy misy tanjona ka tonga mba handrebireby andry fotsiny sady ianao koa ne sa mila mitandrina tsara ne amin'ireny lehilahy reny ry Marela ka izany mihitsy ny antony lazako aminao sady ny fiainako hatramin'izay ne ka tsy mba nisy niafina taminao izany ry neny. Nitanjoko raha teo fa hainao ihany. Tantarao amiko ary aloha izay mba fantatro momba azy manao ahoana ny fahitahanao ny lanjan'ny fitiavana ianao. Zao ary Allô, maheno? Afaka mandalo aty an-trano ve sy rariva kay moa mbola tsy hitanao ny tranoko. Aleo ary zao no atao mandehana ianao any amin'ilay toerana nionantsika indray mandeha iny dia alaiko amin'ny fiara ao ianao dia makany am-piasako dia any sika miresaka. Zay tsy izany fa andamina momba an'ilay asa fanofanana iny sika misy fiaraha-miasa tiako atao aminao re. Misaotra anao ary soava. Ina ary ty entsony Marela ho tonga ny ataony amin'ity andro harivariva be ty. Ohatrany tsy mazava amiko fa hony tsingeritaona naterahany ve sa tsingeritaona ny mariaziny dia inona koa ny antony anasany any ampandrasana angamba hitany antony aleo hitany sady efa vonona amin'izay zavatra hitangaretany koa aty fa raha ny fahazahoko azy aloha dia ohatrany tsy fety le izy zany hoe tsy mivaritany tsara le izy dia mandeha anjamba ny ohatrany jamba milomano ka izay hidonany loha fotsiny ny akarany ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Manao ny Marela? Frederic, salama tsara? Ay tonga ianao? Natsoina ve moa tsy ho tonga tena misaotra anao indrindra. Ka andao ary fa efa maro ny ekipa tonga ao Fa ekipanao inona ary zany tsy azoko mihitsy. Andao fa efa anomboka izy ato. Mamanay koa somary mbola taratara kely fa ho avy eo ihany izy avy eo ka olona mivavaka manao rozery ngezany fa taminay roa ato zany sady tsisy olona fantatro na iray aza fa mihitsy te tantara tika tsy mampoiziko ary mba izy amin'ireo ary mivady Marela
tsy bandy anankiritsy hoe nefa raha mifijery azy dia toan'io vehivavy akaikiny io ka aleo ifantoko amin'ny vavaka aloha dia ho teo sady efa ela koa zay tsy namonjy fotoam-bavaka ohatran'izao ary to madamy Saoly le olona diso fantatra loatra sady mahay efa nifankazatra tamiko ihany koa io olona tonga io mpampianatra ary amin'ny sekoly ananana ry sady mpampifana maharitra ary amin'le fitoeram-pampifanana ray izay ataoko hoe olona andeha hamonjy fotoam-bavaka fotsiny nefa ohatrany tsy mitovy amin'ny fiavian'ny olona rehetra fa tena ohatran'izy avy tany am-piasana mihitsy ty tonga ty io fa mbola tsy mahita foana fa tonga dia nipetraka nitodika iray amin'ny sary maso mariariko tonga soa ty aminay Frederika misaotra tatasoanareo aive ato koa moa zany nareo mipetraka ato zay no mipetraka efa mianaka ane zay no ato aive io Marela zanako ny dadany kosa mbola tsy eo fa nisy nalehany dia misokony lahy koa mbola tsy eo dia ireny hitanao tonga ny arany vavaka nanao Roger teto ireny ny fikambanany zanaky ny Maso Marie sy ny FT ary ny tanora ty sy mazoto mivavaka tena mahafinaritra zany Wai, ary to mifankalalana eny izy Frederic zany fa izy aloha no nahenonao fa misy vondrom-bavaka ato androany andeha hivavaka zany no antony avenao avy tany sa mba hamangy anay fotsiny dia mba tonga hoana re zany zany ny antso azy roneny ay io ne le olona nandefa mesazy tamiko le ndray mandeha iny le niteneniko anao iny dia niteneniko koa avy teo hoe mbola atsoko iaraka hivavaka amintsika hoa ay Frederika moa izy zany ianao le izy fa hoana ary ty aiza marina le vadiny tao tsy misy mpiaratra akory ny tanany sady tsy misy resaka mikasika azy mihitsy dia andeha hiaraka hivavaka fotsiny ve zany ny etsony Marela fa afy teo izy le nitsako labisika Fredy taio rangalo mba apio aloha anaty an'ity ordinaterako ty ary amin'ny rafaly arifo le iko ohatra mampime mihitsy anie fa aiza moly ty izy ty le nandehanantsika andray andro iny ve letsy eno ao mihitsy sady ny ao ange le riny mba matotra ihany indraindray fa sady mba azo hiafinany ny saram-panamboarany lireo kosa suran'izany ve nareo fa ohatrany tsisy saina ange rafaly iny le ry akaiky ny fasana riny tranony raha ao mihitsy ao akaikaiky ny ray graiky ndao ary tonga dia andeha zao andao fa tsy aky andriano ty fa tena efa marary nge ty ordi ty ranga ty aleo akatina fotsiny ka ty varavarany ty fa tsisy be ty eo ndao ary ohatry ny tainombo vazy ty fa tsy misy ahina sy kitika eo na izany aza za matoko saka letsy fa trondrony loka sy ndao ranga matoko fanahy mbola avy ka metraka inanjoron-damba raha tsy votsy endry aty ranga mbola milamindamina be ny aty eny tsy koa zany ay tokoa robainina zao tokoa Marela nely ty ka ao akaiky ny rafaly eo mipetraka zany ve eno tsy lavitra akory fa amin'ny trano be miloko mavo adaly io le ozy anao akaiky ny fasana ve eno le sipamanja be ny tenen'ny lahy iny ve zany le eno letsy rata dia ovinany nahitany lazy tao ary nisy an'izao tantara zao letsy nitranga tamin'ny somary iviny de onalo ty Rafredy de inona aveo ny resaka farany tao ary inona nisy fehany fa nitsomaina ohatran'ny mpamosikalika natory tamin'ny farafara ray zay dia naterino tamin'ny fiarany marainy ohatra mahaliana be rangano toy an'izany tantarany lazany to mahaliana sa tena mahaliana sa hafahafa dia mampime letsy dia marina lazaina ka zao lesy tena tiako fantatra sahady lesy hoe inona mety toy eny elahy tokoa fe aloha tsy matahotra ny dorotra amin'ny vadiny zany sipy zany sa efa vonina na iny kidonana iny kiatsy alahy raha ny fahitako azy eny ely ty ohatrany tsy misy an'izany akory ahoana indray ty Rafredy aleo an'indray le tsy mahita azy
andao aloha amboarina ty zavatra lahy ty ndao raha hoentina any amin'ny raha faly tsisy saina iny. De zao atoy ary izy rehefa hitan'ny lahy de raha antsika mijiro izay tokony atao. Fantatra foana angeny tiany tena hoe namanambady izy na tsy manane. Ka raha mainy lahy fotsiny de anara-maso azy de zay sa ahoana e. Tsy mary lavy iny nikopakopa tanana avy anaty tômôbily iny. Lasa ohatra midobodoboka be izany tampoka ny foko. Marina sy saika ny enjera mihitsy aho teo. Sady tsy nahavita nanamaly ny fihetsika nataony fotsiny azy. Mahery izany fitiavana izany ka. Mbola ankamatotra dia tsy hita izay atao. Ay, mbola eto ianao. Marila, aivenao ilay nikopaka avy ao anaty tômôbila teo iny. Ie. Fa hoaizy ndrika. Tena variana teto aho marina, zao mbola tratran'ny Marila eto zao. Fa naninona koa ary le tiany nandeha tongotra eto indray fa tsy miverina miaraka amin'ny fiara iny. Sa fiaran'ny masery iny fa tsy andenina norom-patany hafa. Ary toa variana be? Mbola tsy voavalika ane le fanontanianao teo iny. Nefa dia tsy vonina ianao akory ianao? Azafady fa gaga fotsiny hoe nandeha fiara ianao nandalo teo dia zao nandeha tongotra mbola nahatratra eto zao ko. Mba miverena ihany aty ambony tany fa atao misidina be ny eritreritrareo izany. Za io ne tsy maintsy miverina azy fa nasaineny sy masera nitarika mpianatra mpanao diabe fibiazana avy amin'ny tanina ampianarina eny taloha izany. Ie. Mipetraka ao amin'ny masera ao zareo dia izany tsy maintsy mitarika azy ireo mitsidika toerana miaraka amin'ny mpampianatra mpitarika azy ireo. Ka ahoana? Mazoto iaraka amiko nga ianao? Sa misy atao? Sady misy mpiantoka sakafo izay tiantsika hoanina nesika ao e. Mazoto? Mety ve nefa izany ka? Izany ary ny tena mety raha tsy kamo ianaoko. Sady amin'ny hariva nety dia maka izy ireo fa atiriko ery amin'ny kianja filalaovana rizy dia amin'izay afaka mandehandeha isika roa. Ay, andao aritro. Inona indray ny tantara hitranga androany ity? Aleo rangaharahana amin'onjany eny fotsiny. Aza taitra ilary Frederika so mizafa anaty zanako ity. Aleo arahana tsara izay fihetsiny. Voaraiko Frederika mesazinao fa tsy afaka ny robaroba fa tsy maintsy dinihana tsara fa mitady animba ny vinavina-piainako ny fikasan-dratsinao. Aleo tsapaina aloha ny alalan-drano. Raha tena volamena tokoa dia tsy ovy izany na inona mitranga. Fa inandray ary ny tsony madamo Saoly momba anay sy Marila zanany ve? Sa ve ny zavatra tsikariny tamin'izay le tarika mpianatra indray mandery? Aza hita kankahery azy ny amin'ny mahefa olona manambady ny zanany. Sa eny e, rariny kosa aloha raha sary-piaro amin'ny zanany vavy izy fa sady zaza endrika iny ny zaza tsy manatsiny. Nefa tao tsy nisy ninona ne tamin'iny. Aleo dondomina amin'izay fa tonga ka. Tsofa dia midira ry se a. Ie, manahoana tompoko? Salama tsara. Sao dia gaga se raha natsoko tampoka fa momba le resatsika le indray mandeha ry reny tsoko any se. Le resaka inona moa zany raha tsy mahadiso ka? Le tamin'ny fotoam-bavaka iny ve zany sa? Ary toa variny se. Le resaka fifanana re zany. Lavidavitra mantsy le toerana ale nefa iseny efa nilaza hovonina hiaraka amiko e. Tonga dia atombotsika ny asa e. Ka omeko anseny vola hividianana fitaovana rehetra tsy maintsy ilaina fa za kosa anomana ny akoatr'izay. Ay, mety zany ka. Dia ono rovina no mandeha ka dia firy andro moa zany ny faharetan'izy iny? Mbola tsy niova nge iny resantsika farany iny e. Aleo ataotsika io sady se koa efa mahafehy tsara ny fitaovana e. Sady zao koa misy apahany amin'ny fanofanana hoe noeritreretiko hoe iseny no ampanao azy dia miampy ny fandrindrana ny fanentanana isan-karazany e. Sady efa vita raha teo ireny fifanarahany e.
tena tsy nasinty matanty resaka mihitsy ny fandalovako taty tany Zoma iny. Tena tsy misy fanantenana tsony zany ny amin'ny lary Frederika raha resaka Marilany resana. Iny, tsy tokony ho izy koa anie no resaka an'izany fa ny asany ihany no ataony. Ahafiaranay zanaka zany fa tsy amin'ny ray aman-dreny. To lazalaza saina be foana ho an'ity Frederika ity. So de manany amin'ny zavatra nanaovan'ny Marela azy tamin'ny Zoma iny ary izy. Le nitomona ny vavaka fotsiny de narefa nodiny ny maraina. Gagako. Ary tombalaza saina be koa ny Marela zany. Eny ary fa andao atao tokoa hoe raha pitsy zany no alaiko aty le vola sa tonga de eto fozy izy ianao. Mety daholo re. Ao ary alaiko vetivety. Sery fiainany. Manaraka indray vao mety isy tantara hafa eto. Tena ny lamina kosa ny lalao androany a. Tena n'ilay marina iny raha Frederika. Zara todododroka mihitsy. Zany a. Fa zay tena kapohako le izy tikitrakitra ity ka aleoko ihany ary amin'ny basketeriko le. Tsy mahagaga nge zany fa nareo efa io foana ny fanaonareo hatrany amin'ny tanàny. Fa andaso aloha zo le ty. Ela variana tary amin'ny baolina tary. Fa nisy zavatra hitako ty tary ampanaovana basket tary. Torony landray zany zao no tantara fa tsy foana no anan'iny lahy isak'izay mihitsy. Tena kozy ne zany hoa. Ka inona nita latany nahita Anjelo Tranavy lasa inona. Angamo olo ty mahakasika azy aho fa toy an'le tantaran'lahy iny zany. Ilaza inona ndre lahy ty rata. Sao di tantarangano ao Zao aloha raha Fredy Nitomy aloha ianao. Tomy aloha de filao ny saina maneritreritra. De tsindrio vato ihany koa fofa tena voaporofoko le ty. Manambady le anao vavy zay. Fa ino ty loza lazain'ny laly ty ry tahina Tena kozy zany lazaiko amina zandry olo ty tary ampanaovana skety zay hoa zay no nahitako azy fa tena manambady le sipa manja be ny tenen'ilay iny. Ary tena manja aloha le bandy kosa aloha tsy de efa hitako le ry tsy hitako loatra. Aiza marony ataovy matotra morangano resaka fa inona ary ty. Mbola hita azy lahy fa toroko an'lahy rehefa miaraha fotsiny lahy miaraka amiko rehefa manao basket zay ihany. Ndao jerena ary fa tsy maninona zany efa namono an'iny tantara iny tao an'eritreritro aza hitako ka marina zany laingatra tahiny zany. Tena ohatran'ny marina aloha ny firesany azy teo zay ary le efa napositro le aza. Oay to mamamary lahy ty mitondra fiary ty. Aika efa hita anoloan'ny vavadiny zareo zay fa varindresaka de olo ty raha Fredy to kakabe lahy mahita ny fiara mijanona io. Fantatry ananga io madamy io ty sa Manahoana aloha lahy Manahoana tompoko ianao manao ahoana Salama tsara ary zareo ahoana avesy zareo zany avy nikotrana kely zareo Totranako tokoa moa mbola anteny mihitsy ka hoe za koa manao ohatry ny reny mpanatsafa afo renika tapenaka efa hita midonaka mbola tsafaina ihona ihany. Oay sary nareo rehefa avy eo ty zako ary ty madamy ty ary mety olona fahatatra raha Fredy angamba tiako. Misy programa kely zay rehefa avy eo raha tsy hoe misy vananga. Zao tongava ny atrano rariva raha tsy raitra zany programanareo zany tsy miasa matsy rariva de mba mikorana sy miresadresaka kely any re. Eny ary miantsanao ihany ary efa ho avy ihany ary. Tongava nareo roalahy sa misy alehany akamanao. Aka zasy Frederika ny raha ihany no hoan'ny androany kosa tsara be zany zay zareo fa aleo abdioko anaty garazy amizay ty fiarako ty fa ajanoko zany le programako ariva de aleo mandamindamina ny ao an-trano mandra-pahatonga anareo sady tsy asa soa zany saika aleoko zany fa programa afaka azoko adaboka ane zany. Olo ty raha Fredy izy iny madamy iny manasa ny lao any an-tranony izy andray iny tsy karo langy eny nasainy fa tsy zarery kosa le tsy raha elaza moto fanina izy ao afa tsy zavatra afa nao valiny lahy sa maninona nefa ole ty tena gasy marina ve laha ty aloha rehefa notaniana fa notaniana koa navaly azy ka zay foana ny tsika ko efa nilazaiko any langy eo fa ty akaiky ny rafalo any misy Andry Marela
raha azoko zany de iny zany nreniny Marela andrafosany zany sika isela raha arivako de inona koa no antony nandrainganina teo hoe misy programme tsika mitama raha riva inona aza manany ihany lesy fa manderaka efa hoe hoany zany raha riva de ahita lahy de milay be zany milay zany ody tira Fredy tandremo fa vovabe ny ty zany alika zany Marela mba hodina ry ambadika ry aloha io alika io fa maneringelina olona tonga mamangy atsika eniterineny ka ineny nefa mba teneniko hoe mba tambatamba azy ho alika io am'izay mba zatrazy toako ianao sahirana ninareo raha sendratseo de afatotra foana ve ty alika ty mandritry ny fotoana ty janonako eto amin'ny manaraka re zany atao fa avidiro am'izay ny vahintsika ay ve lasa misy an'ity indray aty aminareo aty Marela ihany no manafatra an'io alika io avy tany amin'ny dadatoa an-tany io azany mbola tsy zatra akory fa torany foana io rehefa tsy eo izy ao mansoa trano mansoa nareo ia okalohan ray antso kely ava tonga lahy de midiry midiry aloha nareo fa allo salama daholo ve nareo any ohatray ahoana tsara hoe na ninona raha ny antso izy alohan'ny andehanany oay dady zany ane ohatrany ny telefona andray ve no adino eny soa ihany aloha fa efa hita ny tranoko de mety efa tonga ve izy zany am'izao ka zary tsy anatra nakory zao fa eny aleo ary alamiko misaotra ary neny de veloma amin'ny ana tanàna rehetra any aleo hiditra am'izay ka zao vao tena hitako mivantana le sipa nahatarandrazooka tena zanajavatra ty marina hitako raha Fredy mitapitapo mihitsy tena izy le nampiaraka tavy amin'ny terrain basket tarika hitako mihitsy le lino mafafako tena vo mafimaro ny alara zany raha tena vadiny tokoa iny bandy iny ary mety resaka an'izany raha ve ninona io sa zavatra hafa mihitsy tena manambady koa raha ve io sa ahoany zao izy telo mianaka atao hoe sady miraba moa zany ano tianao veloma sadiko fa ahoana ty raha Fredy eno misy ina Frederika manao na daholo aloha nareo rehetra salama tsara ve Marela salama tsara ka way baitra be anao ara-bainy Frederika manokana teo fantatry ny neto indray fa midobodoboka be ny foko mahita azy aleo iala-pakely aloha ka andeo any anevitra ambadika any ka zao mampime be nery zareo fa misy ina ry Frederika fa ho aiza aloha ndry iny ndry toliana manontany an'izy indray nefa ohatra ny lasako miverena aloha tsy maintsy mandeha mody azy zao fa tonga ao dadanay am'izao ora sy fotoana zao nge olo ty tonga aizany dadany lahy oatrano atray de neny anie ny antso anaty io iny ay ve hoe niala tany dadanay de adiny ny findainy de ny antso any eny hoe tokony efa tonga any izy zao ka mila tsenaina na andrasanao trano fa mety andeha taksiko fa ahoana zany Frederika de andeha sady zany nareo de gaga ianao tokony antso amin'ny taksi foana ne izy raha izany sa tsy tadity ny numero anao eny vonjeo ary aloha ny dadanao sao tonga ao nefa tsy mahita olona akory ka zay indrindrako de amin'ny manaraka indray reto izy nankorana saika ataotsika na izany aza de andao sotro aloha reto zava-pisotro reto efa vonona ne reto raha tsy hoe tena efa tsy maintsy mandeha zao de zao mihitsy nareo de avoay daholo ry Marela ny zavatra no mantsika hoaniny reny alay voaty re de hoentina asaina hoentin'izy roa lahy rehefa ho lanitsika roa vavy ato ao ary fa alaiko maninona ary neny raha perina fiara izy roa lahy de am'izay tsy tara sao de sahiranao mantsy ny dadana marina ki zany entiny riveny fiara sa mety daholo rery neny zay atao nazana ianao mila fiara mandeha fotsiny tena sahiraniko marina re nareo raha tsy natsoko nakaty masy nareo de tratra ny somatsara tao an-trano zao ianao ry Frederika tsy misy tsinonao ny am'izany ka zavatra tampoko ane zany ny fitoambita tokoa tsy mahaleo ny tampoka anga zany misy fa tsy hoe tsy mahaleo ny sampona ka ny fahatongavany dadanay ve de ataony lafa sampony ka fiteny lesy zany tampoka letsy fa tsy sampona
De tena isaorana indrindra re nareo ry izy mianaka misaotra marina tokoa e. Raha tsy natsonareo nakatinga zay de saika andeha tany amin'ny toerana lavitra be. Tsy maninona koa fa aleo andeha tongotra ihany zay sao de manahirana anareo ako marina. Tsy maninona zany fa zay roa vavy ane samy afaka mitondra fiara zay tianareo hitondra anareo fa samy afaka daholo ane zay zao e. Rehefa daholo izy rehetra ry neny fa aleo izy andeha amin'izay tsy misy najanoko fa aleo entony daholo. De any anaty fiara mihinana ny anjarako raha mbola te hihinana. Misaotra betsaka tompoko tena misahirana mihitsy nareo ko. Eno makasitraka indrindra fa sady hiazakazaka hipetraka anaty fiara zany zay no mbola hivimbona sakafo be koko. Hitako. Mety ho gaga angambo dada raha mahita an'ireto tongana. Ay, maninona tokoa moa raha mba entinao aty zany dadanao zany ndray andro any be de be matsy ny zavatra azo ifampiresahana sy iarahamiasa sa vetivety de ody izy. Ka tsy mbola fantatra ane zay tena tondehany manokana sy ny mety hoe faharetany dieny ity. Eny tsy maninona zany fa miaraka amiko mankaty izy rehefa manam-potoana e. De misaotra indrindra ry Marela fa tonga somatsara zay ho ela velona. Tsy misy fisaorana re Masy to de mampamangy amin'ny dada ao. Tsy afaka mivily antsony fa aleo verina amin'izay. Eny ary. Lety Frederika. Tena tsara fanahy ty reny olona reny tsy nitaheny mambika ny ihany no tsara fa ny maizy azy manontolo misy. Raha ireny aloha ny vady amandrafozany lahy avotra lahy iala teo manam-pahaizana sao de mba efa nidinika ny aminareo roa ary izy mianakireny sa zany no ilan'ny dadany lahy kosa re sa tsisy an'izany le ty fa mampiara-miasa anay sy madame Saoly fotsy anginy no antony reny. Io indray ala tsisy hidirany mantsy ny fiainana manokany zanany raha ny fatako azy ingany ka tena tsy manambady tokoa ny voromanga kely iny letsy raha taka. Tena hafa mihitsy laha ty Frederika. Maninona ka maninona zao raha nanontaniany laha tao anaty fiara tao izy raha hoe tena tsy manambady tokoa izy nahoana sa tokony resakareo manokana koa zany tena misy tantara tsy de azo saratsaina mazava zany fiainany lahy zany tsara vitina ve laha ty sa mamioditra fotsiny raha Frederika okaloha io fa efa tonga raha bainina tokoa no iveriko fa adiny ny lakile tany aminy de zay izy vao tena nijafajafa rery teo sao ihany. Tena mahafinaritra ny zanakao iny zany ve? Ia mazotozoto tsara azo anakinana ndraikitra azo itokisany izy foana ny manampy ary rehefa misy asa fanofanana ataoko miataka ny renivohitra eny fa na de nety toerana koa azako. Tena misaotra anao madama fa raha tsy nisy anao asa raha mba nanao ny zanako iny mety tsy mba nisy mpitarika sy mpanoro toy izany mihitsy angambaka. Ka efa azo vaniko lakana izy vao mifakazatra tampoka ka de fitambaran'ny fianarana nataony sy izay fivelarana manokana mba amin'ny fiaraha-miasa kelinay no ahavaniko lakana azy na eo aza nefa zany raha ratsy fototra avy tany aminareo izy de tsy toy izany matoa zany rehetra zany no nitranga de ianareo no nahay nitaiza azy re. Zany eo ihany fa ohatrany misy resaka hafa tianao atao amiko Ie Marelao mba hitondray zava-pisotro avy any anie anampiana an'ireto eto ambola tabatra reto de mba hitondray an'ilay tsakotsako koa mba hiaraha mitsakotsako re. Andreto ary apetrako eto de andeha vidiko amin'izay aloha lena sy dao avy mba eny zany raha zazavavy mazoto manao raharaha no sady manada tsara n'ireny ihany koa. Ao re aza misalasala mampidina zava-misotro fa tsy misy olo-kafandrasana re amin'ity ao miala tsiny tokoa aloha raha nampiasanao manokana tsy nolazaiko an'i Frederika ny tena antony fa lazaiko fotsiny izy hoe iresadresaka sy hitady zavatra azo raha miasa aminao fotsiny eny azo atao tokoa zany fa ity ny tena ny antsoko anao hitanao ny zanako vavy teo iny hitako iny ka misy zavatra ohatran'izao rery amin'ireo zanatsika ireo ay ve nisy an'izany ka inona zany no azontsika atao amin'izany de inona no tokony atao tena tsy fantatry Frederika ve fa tena tsy manambady tokoa Marela raha izao aloha ny vonanto de mety tsara mihitsy tovavy endry mahay manaja olona mazoto saridrika tsara mihitsy
fa ty izy manana fikasana hafa kely ty no mety tsy hamety ny fandehan-javatra. Ano masera moa izy araka ny filazan'ny reniny teo, ary tsy mihevitra ny verin-dalana mihitsy raha ny fahazahoako azy a. Inona marina tokoa moa izany no mety ho dindinika tiany ramatao ty hoentina amiko e. Io ary fa lasa saina be ne izy izany. Tampoka taminy ve ny toe-javatra e. Fa inona nefa e, ny nataon'izany ve sa ny fahasaiko ny lazan'izany ny tampoka taminy e, sa efa maminavina sahady izay mety ho fanapahan-kevitry ny zanako na ny mety ho fitondrako ny dindinika ataona eto. Ianao moa nanontany hoe inona ny tokony atao? Tsotra fotsiny, raha ny fijeriko azy a, zareo ny tompo-teny farany amin'ny tokony hitondran'ny fiainany, fa isika ray aman-dreny a dia makatona manaraka fotsiny arakaraky ny tena zava-misy marina e. Fantatsika foana re izay mety hahasoa azy. Marina tokoa izany teninao izany. Mino aho fa efa manana ny tena fanapahan-keviny avy izy ireo e, sady tsy hananantsika fahefana marina anie ny tena safidipony e. Fa raha izany no nalatry ny avy dia ho tanteraka tsy ho ela foana izany. Mino koa fa tsy hisy valako hidina na hitsangako toana sika ka. Efa fantatry ny vadinao ve aloha izany zavatra izany? Fa indrity very Marela aloha tena tsy manambady tokoa ha? Angatsy efa reny nataony endreny ny fampafantarana ny ankonana kelinay e. Ka tena mba marina veka izany e? Zaniko. Ary ahoana ary ny peratra hitako amin'ny tanandriny ha? Ka enao nie no andrasako amerina azy iny an-tanako e? Tsy azoko. Nga ny saraka nareo ka aza vao tsara mihitsy aloha Marela. Mety eza renao iaino ahy e. Dia ho tantaraiko aminao ny zava-misy marina momba rehetra tsy misy miafina. Tsy manana ary mbola tsy manana olo tiana mandrak'androany. Tsy tiako mantsy le misy manadala foana izaka izay toerana aleako dia tena naovako iny peratra iny. Nefa ne enao mihitsy nanitititika mafy hoe zay ny marina e. Ary tia indray ary iza ny resahanao tamin'ile mesazindray mandiny le hitanao? Nividy finday roa dia nividy bus anankiroa ihany koa. Dia rehefa hitako misy tovolahy mitady resaka zavatra hafahafaniko dia raikitra manoratra SMS dia io numéro ra io ihany ny andefasako azy. Ve? Ie, mbola azonao jerena fa mbola ao daholo izany mesazy nosoratako tamin'ireny izany iny. Ka raha azoko tsara izany dia tapa-kevitra resy lahatra amin'izay indray. Sangisangy tsy vazovazo no nanaovako an'izany rehetra izany fa mbola tsy vonona fotsiny aho tamin'ireny. Zaho efa najapa fa fitiavana, ary tiana fitiavana no miredareda tampoko ka manosika hevitra ny amin'ny fitiavana notorianao tao anaty someso iny. Sy arak'izay nasehonao tamin'ny fihetsika sy fijery izaka izay hoe mifanendreny. Efa nanam-paharetana tsara ho iahy ianao. Afaka mihaineny eto anatrehako ve ndry fa tena tsy manambady tokoa aloha ha? Amin'ny fomba ahoana no ahafahako amorona vady izay tsy ananako akory? Sady raha ny tena marina ne tsy izany mihitsy ny fikasako e. Fa noho ny antony tsy fantatro dia toa te herika fity aminao matoa aloha za mbola nialaninina farany tamin'ny nandefasako an'iny mesazy farany iny tena tsy voakomboko tsony ny fitiavako anao ry Marela. Arak'izany dia tena fiainao tampoko ny fitiavana anao. Fa tena tsy mino ry Marela, sady manana porofo mazava manamarina fa manambady ianao. Tsy efa nilazaiko ianao teorieny ve ny momba n'izany porofo lazainao izany e? Mbola ny hafaladiny voalazanao fa mbola tsy voateninao kosa ny ao ankitrokely e. Porofo mipetaka amin'ny fotoany an'ilay tratrana angalam-pinamboanjy izay enenao nanako e. Ka andao ary atao lohabary andasy eto avokoa no mety ho fisalasalana rehetra e. Satria tsy misy zava-miafina ny amiko. Aleo tsy resana fa tsy misy takona izay tsisy eo anie. Ataoko ahoana moa raha tianao ianao e? Fa teneny ihany hoe inona le izy. Sao dia zavatra miforonao toy ireny zavatra miforoniko mba hampilamina fiainako ireny? Ka zao e? Namako akaiky mifampizara ny manta sy ny masaka amiko no nahitanao ny fampitratana tamin'ny vadinao. Tany am-pilalaovana baskety izy tamin'izay. Izay ny porofo faran'izay tsy sahanao ny lazaina. Tsy te hiady aman'olona ka aleoko makasisiny fa
fa mbola ho avy foana ny anjarako na dia atao hoe efa tena potika tanteraka aminao azy. Ay ve zany Izay mihitsy ka. tsy teny betsaka ny amin'izany aho fa leo atsotsika eto miaraka amin'iny izy dia fahitana hoe tsy vadiko akory. Zo kokoa iny fa ohatr'ireny foana mifetsiny miaraka amin'ny anabaviny. Losa mo tontolo ihany no miara-tsy mason'ilay zalahy ika. Tsy mahay manavaka mpivady na mpisipa na koa ny mpianatany. Tsy meko tsiny aloha le rehefa ny fihetsika olona amin'izao marina efa tsy amataran-javatra mihitsy. Aleo ary zao ary fanontaniana tsotra sy mazava no apetrako amin'ity hoe sitraka ao ve raha ianao no safidiako tompony foko ho lapany fitiavako ny horavaky ny tokantranoko mihitsy moa zany. Tianao ary Frederika. Marila amin'ny fofen'ny fitiavana no andraisako an'izany sady ampatokisana tanteraka ihany koa. Volanitra ka tsy takatra. Tena valy ahy. Efa ela no naniriako an'izao fotoana mamy izao. Ivo ny fahasambarako ka zaraiko fahasambarana ho asy anao mandrakizay. Tena tsoroko aminao aloha fa tena efa naditra mihitsy aho. Saika efa nataoko daholo izao karazany rehetrarehetra izao tsy hoe ny vary lavy tamin'ny zava-mahadomelona na inona akory fa naditra fotsiny ara-pitiavana. Fa noho nahitanao tamin'ny indray andro iny dia tsapako niova ho tena fony foko izay tsy toy ny fo mihitsy taloha. Ohatra nisy zavatra ny anjera tamin'ny foko izany tamin'iny ka nampalemy azy hatramin'izao. Nefa noho ny antony efa fantatro dia efa nevitra ny tianao mangina tao-poko ka hitahiry izany ho tsy ambarateloko zazo amirery mandrakizay doriamena. Ka inona moa izany fa tsy hoe tafarainy ty sy mahery marina ny fitiavana. Ny rano mbola tanan'ny fefilo, ny rivotra mbola voatoan-drindrina fa ny fitiavana kosa tsy voatanan'ny fefy na ny valy izany. Ka izany mihitsy inkeo ahy. Ianao olona efa niary lalina sy nametraka arofanina tsy anjerana na hiroboana mitobo amin'ny fitiavana tatoato. Ny anjara nefa tsy mba miolaka fa tafara ihany tsika roa kely. Ny tena marina na miodika vanana na miodika vy na mikanjo vato na mikanjo vy dia tonga ihany ny anjara satria tsy miolaka io fa tsy maintsy amin'izay tompony foana. Ino aky malala. Tiako loatra ianao ry Marila. Tiako tena tiako. Raha mbola eto amin'izao tontolo izao ianao ny safidy ka na ny lanitra aza ny taratasy noratana ka ny ranomasina ny ranomainty ho an'ny tenina dia mbola tsy ampilazako ny atao-poko raha ny fitiavako anao ny resahana ry Marila. Andao ary amin'izao sika mifanatritavy izao sy mifamboraka ambava ny fity famatorana izao mba atao ampahamatorana tsara dia araka ifanodiana hoe andao ifankaty anio sy odory. Andao ary biby kely aloha Enao tsara angamba reny resaka ny fanaovana niaraka tamin'ny dadanao reny tadidio tsara ary fa ary aza alanao an-tsaina mihitsy lalaka afa-tsy nieritreretiny sainao izao izoranao izao ka mahaiza mamindra. Endrineny tena hafa tokoa izany manandray aman-dreny izany. Tena tsy napoiziko lasa dinika lavareny be ohatr'ireny ny resaka iny. Tena hita aloha fa resaka olona matotra sy azo tokisany ary mahavelom-bolo ny resaky ny zanako lahateo reny sady teo anatrehan'ny dadanao. Hita fa tena vombonina tsara mihitsy izy. Nefa tsy hay aloha izay tena ataony fa ny asa vita mantsy ny fampitsarany ka aleo malina trany raha tena anjarany ianareo dia tsy maintsy raikitra io ary mihina fa efa sedra izay lalana ny diavinareo izay aza matahotra ry neny mivahafaha foana mba ho ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka amintsika. Raha sitrapony dia ho tonga foana ny fotoana anatanterahana andreny dinika vitreny. Sady teo anatrehana angeny nanaovana andreny satria ny antony anarany sika. Marina izany anaka. Mandeha karakara an'izay sakafontsika efa fotoana izao eny ary eto nareo mianaka. Ahoana se ary aveza izy izany. Niodina kely tatsy ambadika tatsy aka. Variana be aho mijery ny tontolo manodidina ty. Mahafinaritra zany. Tena mampatsiaro ny any aminay. Ary hoaiza moa i Marila inka
andeha namboatra ny sakafo aloha fa eo nareo fa ilozako Masto? Ianao koa mazoto mikarakara re. Ataovy matsiro tsara re Marela ny sakafo amin'izay samy mazoto daholo sika fa misy zavatra tantaraiko anao zay ary mama. Ay ve zany tantaranareo roa reto tena efa saika kivy zany ianao io. Efa nitantarainy Marela tamiko ane zany fa soa ihany fa nao amafisinao dia fantatsara amin'izay ny ao am-ponao. Ve anasisa angamba ny tsy nianjerako tany amin'ny antsan'ny fahamoizana an'ilay tiako hevitra efa nitapahana fa nisy taola maherin'ny sakana ny fahatapahany tanteraka tsy tonga ho azy ane zany anaka fa ataony ny eviny ka mifaly ary nitodi amin'izay any amin'ny fikasana tsara trany fa sitrak'Andriamanitra matoa tanteraka za moa tsy dia mba lava resaka fa dia zao raha soanareo dia mahareta hatramin'ny farany tonga avasoa io andro malaza io eny misaotra indrindra ry mama. Faly aho fa lasa manandray aman-dreny taonilako mandrakariva ananatra sy hanoro lalana tsara afilavitra tokoa mantsy ny aneka tsy dia azo androny fa eto anilanareo tsy maniry mbala ampedina fa manana ny mena lefona tsy maniry vorona eny amin'ny lanitra fa manana basy tsara fahana ary tsy maniry nosy ampitana fa manana lakana tsara voe dia samy lava velona daholo tsika Ay tokoa dia aiza zany ny olo tianao amin'izao? Vela-pandritra izany fanontaniana izany fa tsy mahavoanaka olona efa tsara ofana neny tery Marela sao dia manantena zavatra eo ianao ary dia tena lasa nitanteraka tokoa any ahy ary nitanteraka ny ankizy taloha tena ity ve zany ny tena ho anjarako ka tsy voaitsony ny aditra Frederika ary tovariana be lahy valiloza ny fanontaniako izany. Tsy za mantsy ny teo variana fa ny fanontanianao no mahavariana manatsafa tony ny mpahakafo mantsy ianao araka ny filazan'ny mamandray mandeha zay io izy eo anilako io le malala ny foko mandrakizay ny angonao daholo zay rehetra saika anilatsilaka ny foko ka lasa fatidra siny azy ao ka tsy manapo afa-tsy ny rano ary toka-patsakana koa malala Marela zao vao maikany amin'ny tompony farisendahatra fa anjaraka tokoa ianao nefa tena lalana tsy mieritreretiko andehanana mihitsy zao lalan'ny mpifankatia izao raha ny fikasako sy ny sitrapoko mantsy dia mbola nanisa taona maromaro mihitsy vao nindroso tamin'izany antsony olona hoe fitiavana zany na mety saika tsy ho tany mihitsy aza fa lalana hafa ny saika anokanako ny fiainako ny saina ankehitriny nefa mbe amin'ny sampanana tsy maintsy namiliana angamba ka tsy dia herika ny sady mahita fianjaty eo lasa niova zao ny faniriko sy ny fikasako ninona tokoa aloha fanindrina na fikasana rehefa tonga ny anjara dia tsy maintsy miova foana mba hamanja ange zay raha fotsika taloha zay fa tsy anjara dia lasa avy avanana foana ny foko sy ny fisainako ary mba matotra koa ty zanaka vavin'ny fahendreny ity ka naodin'ny anjara dia ty amiko ny hafarany ary tena lasa ny lakilen'ny foko ka tsy afaka mamovaravara ny rery raha tsy eo izy ary tsy tianao an'izany mihitsy ahy tena isorako rangary ny fiara fitaterana ny lampionana ireny mazao mitady alisany tena tao anaty trano nandehanana ny lisany nahatanteraka amiko le fitenenana hoe anjara tsy miolaka ka dia mety efa taty amiko ny lalan'ny zoran'ilay tsy napositro misaotra be vata ro laho ny fitenenan'ny rozy baka timoany zay no dia koa mba mampomeny zany Gastitan Taragas. Rena reteo ny anjara tsy mba miolaka nosoratany Élisée Romuald novelomin'ny Rakoto Sinaiza Andry miaraka amin'ny Oly Vantsoa nandray fisinana totosa tovy razana mamonjy sy olo soa